fiainana eo amin'ny sahany efitsika amin'izany no mbola entinay koa hiarabana tsika mpianakavan'ny finoana eto amin'ny FJKM Salema vaovao. Voalohany indrindra ry havana dia deraina ny tompo noho ny andro anio. Faharoa manarakaraka izany dia isaorana ny biraon'ny fitandremana tarian'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo ambaratonga-pitondrana misy nanokana ity andro anio ity mba hitondrana ambavaka sy ankaherezana ny sampana lehilahy kristianina. Marina ihany koa araka ny voalazan'ny ray aman-dreny mpitandrina teo fa iombonantsika rehetra eto amin'ny sahan'ny FJKM ity daty anio ity. Teny fohy mahakasika sy milaza ny sampana lehilahy kristianina. Araka izany ry havana, ny sampana lehilahy kristianina dia sampana velona eo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara taorian'ny synôda lehibe izay natao tany Antsiranana tamin'ny taona 2027. Eto amintsika eto Salema vaovao manokana dia ny foazina indray izany sampana izany tany amin'ny taona 770 mifandrindra indrindra amin'ny fahatongavan'ny mpitandrina antsika teo aloha dia ny mpitandrina Razaferson Roberto. Inona moa ny foto-kevitra hijoroany ny sampana lehilahy kristianina? Ndehantsika tsy hivoana amin'ny tsipika fototra ny sampana lehilahy kristianina eo amin'ny sahan'ny FJKM. Voalaza ao amin'ny 14 amin'izany fitsipika fototra izany ny foto-kevitra ara-teolojika. Voalohany, mitaona sy mitarika ary mampirisika ny lehilahy mba hanankina ny fiainany sy ny ankohonany amin'Andriamanitra ka hatsiaro azy mandrakariva. Faharoa, ho modely alain-tahaka amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Fahatelo, mitory sy manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjen'i Kristy. Fahaefatra, mandray andraikitra eo amin'ny fanolokoloana sy fitaizana ary fanabeazana ny olona manontolo. Ny zava-kendrena tamin'ny nananganana ny sampana lehilahy kristianina voalaza ao amin'ny 15 amin'izany fototra tsipika fototry ny sampana lehilahy kristianina izany dia hitory filazantsara amin'ny lehilahy rehetra mba hahatonga azy ho lehilahy kristianina mpitarika mahomby, handray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo ka mba ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny ahalehibe ny fahafenon'i Kristy. Izavy no asaina ho mpikambana. Ao amin'ny 17 amin'izany fitsipika fototra izany dia milaza manao hoe azo raisina ho mpikambana ao amin'ny sampana lehilahy kristianina ny lehilahy rehetra manaiky sy mankatoa ny fitsipika fototra. Amin'ny 19 dia milaza fa tsy misy fehataona na ambony na ambany mamaritra ho mpikambana, ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny sampana. Amin'ity andro anio ity ry havana dia misy hafatra nampitondrain'ny sampana lehilahy kristianina fohibe izay azo fitinina amin'ny tanjona telo lehibe. Tanjona telo lehibe izay hitantsika any amin'ny fandaharam-potoana izay nozaraina amintsika any. Voalohany indrindra dia mitombo amin'ny fahatsarana, mitombo amin'ny fahamaroana ary fahatelo farany dia mirindra amin'ny fomba piasa. Tanjona telo lehibe izay enti miasa amin'ity taom-piasana vaovao 524 mifarana amin'ny 724 ity. Ireo tanjony ireo dia fanohitra ahazoana mampandroso ny sampana sy ny fiangonana sady anehoantsika ny finoantsika eo anivon'ny mpiarabelona. Manaraka izany ry havana dia maro ny adidy sy andraikitra sahan'ny sampana. Amin'ny fotoana tahaka izao moa dia fanao ihany ny mitanisa ny zava-bita kanefa andeha hiompana amin'ny vaky teny androany tsika. Ny Samsona dia niasan'ny fanahin'i Jehova. Izany indrindra no iriany ny sampana lehilahy kristianina. Rehefa nadingana ny sakana
lay liona mierina zany Samsona nahavita zava-dehibe mampitolagaga satria liona ny fatiny zava-mahagaga zany dia ny safidy ny angina izy tsy ny teny ka an'io zay dia tsy hitantara zava-bita hatramin'izay. Misy toetra tsara ihany koa azo tafina amin'ny Samsona etony. Samsona dia nahita mamy tamin'ny lay fatin'ny liona. Tsy nihinana rery Samsona raha mety anao izany ny sampana angambany, fa ankehitriny kosa dia nitondra tantely tapabata izahay, tsy ilay tantely avy amin'ny fatin'ny liona koa fa izay ny fomba filaza malagasy azy, ho santatra fandraisana anjara amin'ny fanatotosana ny tsangam-bato, ho fankasitrana ny fiaramiasa amin'ny mpitandrina teo aloha. Manarak'izany ry havana dia ny sampana ary izany indrindra no antom-pisiny ny alahady tahaka itony. Maro iaho ny adidy aman'andraikitra sahan'ny mpikambana ao anatin'ny sampana, tsy ho tany saiko lavabe eto izany, ary ny tanterahan'ny sampana eo anatrehan'ireo rafitra misy ao amin'ny fiarahamonina iainantsika dia eo amin'ny sehatry ny FJKM zany. Araka ny voalaza teo dia miara mandray anjara amin'ny tsangan'asa tanterahan'ny fiangonana izy eo anivon'ny fitandremana. Torak'izany koa ny ao anivon'ny synodam-paritany misy atsika dia fantatsika fa misy ny ivotoerana tanterahantsika eto amin'ny synodam-paritany eo Ambobao. Mandray anjara mavitrika amin'izany ny sampana lehilahy kristianina rehetra eo anivon'ny synodam-paritany, ary indrindra eo anivon'ny foibe ny sampana lahy kristianina foibe dia nanao tsangan'asa ivotoerana iray lehibe any Folo Pointy, any sampana lahy kristianina izy io. Taona vitsivitsy izay no efa nanomboka ny asa, dia mandray anjara mavitrika amin'izany koa ny sampana lahy kristianina eto Salema vaovao. Izany indrindra no antom-pisiny ny alahady toy izany ho iaho, hitrotrotsika ambavaka ary ankairezana ireo rahalahintsika nadahintsika raintsika ireo atotosa izany asan'ny tompo izany. Ary famaranana fanentanana ao amin'ny Apokalipsy 7:12 misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: izay maresy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, tsy alao intsony izy. Ary hosoratako eo aminy ny anaran'ny Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Ry havana, manana anjara tsara ao anatin'izany ianao, ho aza misalasala amin'ny fanoloran-tena ho an'ny Tompo Andriamantsika. Ry lehilahy mahery, tsarovy izay namonjeny Jesosy Kristy anao teo amin'ny hazo fijaliana, ny nahafatesany sy ny tsanganany tamin'ny maty, ka nananganany anao ho zanaka andova ny fiainana mandrakizay. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Fanamariana manokana androany hariva amin'ny roso sasany ny sampana lahy kristianina toy ny fanao fampivoriana sy fitezam-panahy amin'ny roso sasany androany hariva. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Vavaka ho an'ny sampana lehilahy kristianintsika ry havana, vavaka sika. Vavaka aminao izay ho an'ireto rahalahinay zanakay reto, manomponao eto amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny sampana lehilahy kristianina. Vavaka izay mba ahery amin'ny teny sy ny asa izy ireo ary ho tahaka anao Jesosy Kristy, ka fahazavana eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiangonana fiarahamonina. Vavaka izay ho an'ireo lehilahy rehetra ato amin'ny fiangonana mba ho mpikambana ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina izany hiara-mandroso amin'ny fitoriana filazantsara. Vavaka izay ho an'izao alahady izao ao alahady anankiray, tsy ho ny voninahitr'Andriamanitra indray eo amin'ny fiainanay ary ampiorina tsara ny finoana. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry havaka malala ao amin'ny Tompo, faliana ao antsika ny
nanomezan'ny tompo antsika izao alahady faharoa izao, ary nanomezan'ny tompo antsika ny sampana lehilahy kristianina. Betsaka ny fiangonana mbola tsy manana eselike, isika dia anisany fiangonana manana izany sampana lehilahy kristianina izany isika. Ary fifaliana ihany koa dia faly androany rehefa nahita ny amin'ny misy kely mba sondazy ihany moa zay ny atao reny a, rehefa nasaina antsangana ny lehilahy dia anisan'ny fiangonana maro lehilahy mivavaka ato amin'ity fiangonana misy antsika. Ary hitako mitombo andreo manalina zany a, saotra an'Andriamanitra tsika noho izany. Ary dia irina fatratra ny hoe iombona ao anatin'ny eselike izy ireo a, mba azahoana mandroso bebe kokoa hatrany a amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia miarabanareo sampana lehilahy kristianina izay biraon'ny fitandremana sy ny fiangonana manontolo a, nahatratra ity alahadinareo ity, alahady izay ny marina koa dia an'Andriamanitra, idiranana an'Andriamanitra, fa natokana kosa mba herezana anareo a, iaraha mivavaka aminareo a, ary tombonareo amin'ny finoana tsara indrindra izay efa voarainareo a avy amin'Andriamanitra. Tsy manana hafatra ho anareo izay hafatra manokana, fa fisaorana an'Andriamanitra no mipololotra ao am-ponay a, misaotra an'Andriamanitra fa mijoro tsara ny lehilahy eto amin'ity fitandremana misy antsika ity a, ary mariky ny fahavelomana ny mahamaro anareo amin'izao alahady izao a, mariky ny fahavelomana ihany koa ny fanoloranareo a, izay fandraisana anjara amin'ny tsangam-bato, izay itsika ho vita tsara, ho vita haingana, ary ho vita arak'izay tena sitrapon'Andriamanitra, mba hifaliany ny mpanompon'Andriamanitra ary hifalitsika mpanompon'Andriamanitra rehefa tanteraka soamatsara zany. Dia irina ihany koa nandraisanareo anjara amin'ireny asa samihafa ireny a, mbola misy ny dabilioan'ny fiangonana, mbola misy koa ezaka hafa izay iarahantsika manatanteraka eto anivon'ny fiangonana. Dia maherezy ianareo. Fa izao kosa no afatra ho anareo avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Timoty voalohany, toko fahaenina ary ny andininy faharika ambin'ny folo sy ny manaraka. Maro ny zavatra mitranga araka lefa lazaiko teo mitoroteny teo hoe misy manahirana amin'izao fotoana izao a, lehilahy betsaka ny maherisetra, misy ny tsy mivavaka, misy ny tsy miraharahan'Andriamanitra, mamono vady, manitsakitsaka ny ankohonana, manimba ny asany etsetretsetra. Dia hoy ny soratra masina aminareo lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana misy antsika amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianao kosa ry lehilahy n'Andriamanitra, mantsiry izany zavatra izany, ka miezà mitady fahamarinana, toe-panaharaka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara eo masony ny vavolombelona maro. Mila ho azavaina izay fa dia ampitaina aminareo zany a, dia mahereza hatrany hatrany. Izay biraon'ny fitandremana sy ny fiangonana dia lokaloka sy milaza aminareo eo anatrehan'ny tompo hoe miara-miasa aminareo zay a, anampy anareo zay a amin'ny zavatra rehetra, ary asehontsika fa na dia maro aza isika teteny iray any eo amin'ny tompo. Andray tanana anareo zay a, ho mariky ny fandraisan-tanany fiangonana manontolo, mangatahako hitsangana ny fiangonana, marika fa andray tanana azy ireo isika. Ary masopetraka tsika fiangonana riavana, dia nany hoe mahereza moa dia mamalitra zareo atao mbadibadika dia mahery aho tsara zany a, fa dia mahereza. Zao tsika ampaheriny namantsika sika fa nisy midona-pahoriana maty ray tapoa, ary dia hiomana amin'izany tsika fiangonana araka ny fanao mahasoa eto amin'ny fiangonana misy antsika. Ivavaka isika ry havana malala, manoloana ny fahoriana ny fahalasana ny ray tapo ary amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra anay, manonona ny anaranao Jesosy Kristy izay efa nitsangana tamin'ny maty.
ary efa nandresy ny fahafatesana sy ny fiainatsita ao fampaherezana ireto ava malalana ireto. Tompo fandalovana no eto, fa iny ihany izay no eto, fa any aminao no misy ny maritra mandrakizay. Petrao ampony reto manomponao reto izany finoana izany, ampioreno ny finoan'ny fiangonana mba tsy ho variana eto amin'izao tany izao fotsiny izay sy ny zava-tsoa ny tany. Fa rehefa nomenao izay zava-tsoa eto izay dia hiandrandra ihany koa ny lanitra. Misaotranao no ny amin'ny mpanomponao izay dona-pahoriana, ny fahatserovana izy ireo anao ka hijoroany eto am-piangonana, eto am-tempolinao masina. Eto no ampaherezanao ny olonao, eto no hanomezanao azy fiadanana. Fa tanterao aminay mpanomponao izany, ny lalan'izao fifamangina izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy vavahana eto izany. Amen. Afaka malala reny falasanan'ny avana kapo. Ary dia mahatsiaro tokoa izay fiangonana, ny fiangonana manontolo, fa marina ny tenin'ny soratra masina fa raha misy anankiray marary, miara marary. Misy anankiray dona-pahoriana tahaka izao dia miara tsiaro izany fahoriana fiangonana manontolo. Ary izany no hijoroany entona, nehoana ny mahateny iray antsika ary anehoana ny finoana izay ombonantsika dia ny finoana ny Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Ka tsy tenin'olombelona ihany, tsy hevitr'olombelona izay toy ny lazainy ny malagasy hoe lehibe asesiky ny enatra na kely asesiky ny tahotra. Hevitr'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra miara-mifaly amin'izay mifaly ary miara-mitomany amin'izay mitomany, miombona fanantenana ao amin'ny Kristy ka mampitraka, dia mampitraka anareo zay, mampahery anareo zay, vavaka ho anareo zay ny tompo ampahery lalandava. Azonao domandry ny avantsika, isika koa mbola hanaraka any amin'ny fotoana ny anomezan'ny fahaelavelona, fa izay no domandry kosa dia fambi any amin'ny tompo izy. Mahereza ry havana ny tompo ho anareo mandrakariva, ary ho marika izany asa tanterahana izany dia misy izay mpihavanana avy amin'ny fiangonana atolotra ny fianakaviana. Mahereza tompoko. Misaotra an'Andriamanitra izay tompoko fitarihan'ny fanahy masina amin'izany fahoriana izany dia mijoro ianareo fiangonana. Ary tsy vao izao ihany fa efa nisy ny solotena nampahery ny fianakaviana. Misaraka manaina amin'ny ray-tapo tokoa nefa na izany aza mahatsiaro manana rahalahy, manana mpiraitapo ao amin'ny tompo amin'ny tondra mavesatra. Misaotra amin'ny fitondrana am-bavaka, misaotra amin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra amin'ny fampaherezana, ary misaotra ihany koa amin'ny adidy izay tsaronareo fa tokony ho atao izany ny arambona izany. Andriamanitra manare-pahasoavana ho amintsika tsirairay avy, ho fiadanantsika. Misaotra indrindra. Izao dia hiroso amin'ny fampianarana ataon'ny sekoly alahady isika. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miaraba ny SLK ihany koa na tratrara n'izao fotoana izao. Ampitombon'ny tompo mandrakariva aminareo anie ny heriny ahafahanareo hijoro vavolombelona ho an'ny ankohonanareo sy ny fianakavianareo. Raisitsika ny baibolitsika izay akantsika fampianarana. Izany dia ao amin'ny Korintiana 2 toko faha-1 ambin'ny 10 andininy faha-4 ambin'ny 10. Korintiana 2 toko faha-1 ambin'ny 10 andininy faha-4 ambin'ny 10.
izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ady tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Ady tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Amen. Misy olona iray nivavaka nitokana nandritra ny ora maromaro indray alina izay. Rehefa nihiratra ny masony dia nahita ny Jesosy Kristy mitovy amin'ireny sary ireny izy. Nanao akanjo fotsy lava misy volombava ary hita eny amin'ny tanany koa ny olatry ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Dia hoy izy, ianao ve Tompo no mba miseho amiko izao, izaho izay olomeloko ity ve mba homenao voninahitra amin'ny fisehoanao eto anatrehako? Dia niteny ilay fisehoana ka nanao hoe, izaho ny Jesosy Kristy, Tompony Tompo, Andriamanitra, komando aleha eto anatrehako ary miankohofa amiko ianao. Tonga saina tampoka ilay olona satria tsy mba fomba fitenin'ny Tompo mihitsy izany. Satana no mpampiankohoka olona handohalika eo anatrehany. Dia niteny tamin'ny feo mahery ilay olona nandidy sy nandroaka andevoly ho any amin'ny farihy rehetra hafa. Tampoka teo dia nihintsana ilay akanjo lava fotsy be ary lasa niova ho biby ngeza be, ary dia nanjavona tampoka vetivety. Eo izy, raha inzay aho sendra nandohalika tsy tamin'ny mpiheverana teo dia lasa dala tanteraka. Ry havana, Satana koa dia mahay manova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Tsy fantatsika fa miseho mamirapiratra sy tsara izy, misarika atsika mba ho any aminy. Fa izao, inona nefa nahatonga ity olona ity mba tsy ho voafitana? Tsy inona izany fa ny soratra masina ihany. Jesosy Kristy dia mampisarika atsika azoto hamaky ny soratra masina, fa ny soratra masina no fefy hiaro atsika tsy oatra ny valany, ary ny soratra masina ihany koa no miaro atsika tsy ho voafitaka any Satana. Araka ny teniny ao amin'ny Kolosianina 3:9 tapany manao hoe, aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetra. Mila mitoetra ao anatintsika ny soratra masina. Rehefa mamaky isika dia sady miaina sy mivelona amin'izany ihany koa, fa tsy ho mpamaky fotsiny ihany. An'Andriamanitra irery ihany voninahitra hiara hivavakintsika. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampianarana indray izay nomena ho anay androany, mba ahafahanay Tompo hamaky ny teninao indray. Tsy hainay Jesosy ny hanao izany, fa ny fanahinao masina anao ka hitoetra aty anatinay, mba hampazoto anay hamaky ny teninao, aizanay koa hiaina sy hivelona amin'izany. Amin'ny anaranao no angatanay ny vavakay. Amen. Roso amin'ny filazana rara amin'ny fiangonana isika ry havana. Eny ary dia mbola manantitra ny fiarabahana ho antsika mpianakavin'ny finoana indray amin'izao alahady izao. Mba miangavy atsika mba haritra kely fotsiny vetivety sady mba mihaino tsara satria dia fanazavana resaka fitsangatsanganana no somary lavalava kely. Tsy izay ihany moa nanao anazy fa misy efa tompona andraikitra ho anao an'izay rehefa avy eo. Dia avy eo mbola misy tatitra izay ataon'ny AFF, dia izay no mba hiangaviana atsika mba somary aharitra kely androany, mba miharitra kely ankondra indray. Ia dia faly miarabanareo tsika lehilahy sampana lehilahy kristianina amin'izao alahady hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izao. Dia mampahery antsika rehetra, isika lehilahy tsy ho azy ireo ihany fa isika lehilahy rehetra mba hafanafoa amin'ny fanompoana
an'ny tompo. Araka nefa fanao tsika dia rehefa aladiny sampana tahaka an'izao dia misy ny rakitra vata zay ho tanterahana eny ambaravarana rehefa mirava mba hoentin'izy ireo anatotosana ny adidy eny amin'ny foibe. Raha riva no atao ilay fampisehoana eny Antsahamanitra zay ho tanterahany atokopira ampifitia izay karakarain'ny komitin'ny fitoerana. Dia mbola misy tapakila any aty amintsika aty mbola afaka mivarotra zay mbola te handray anjara amin'izany asa iombonana zany dia afaka mividy izany tapakila izany. Any amin'ny Silvia ihany any ilay tapakila any mba manatona azy sika ho amin'izay. Avy amin'ny sapana fifoazana dia maneho fisaorana lehibe tamin'ny sakafom-pifaliana zay notanterahana tamin'ny alakamisy teo tery amin'ny espace dera zay fanomanana ny 520 taona ny sampana fifoazana zany teny hoe jobily folafotsy moa zany zay 520 taona izay zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny sampana izany. Dia misaotratsika sampana eto amin'ny fiangonana ny ray anjara nampahery ary nitrotram-bavaka, misaotra ny fiangonana tsirairay ihany koa tamin'ny fandraisana anjara ihany koa satria dia nafinaritra ny fandraisana anjara ary dia engane mba ho tahaka an'izany avokoa ny fampandrosotsika ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana sy ny fanohanantsika azy ireo. Dia manentana atsika satria ao anatin'izay fankalazana ny 520 taona zay araka ny fanambara teto amintsika dia misy ny mariazy sy ny batisa faobe zay ho tanterahana any amin'ny volana oktobra any. Dia efa afaka misoratra anarana isika ao amin'ny mpiasam-piangonana misy taratasy alainao dia rehefa fenotsika dia averina iny taratasy iny. Rehefa misy tsy atsika mameno azy dia aza fenona avelao fotsiny amin'izao fa aza antanina mpiasam-piangonana ahoany ty fa tsy fantany fa rehefa misy ny fionana any aoriana any dia izay vao azavaina amintsika le izy. Dia afaka misoratra anarana amin'izay zany tsika zay fa manana tokantrano nefa mbola tsy misoratra satria dia misy taratasy karakaraina amin'izy ireny dia kanefa ny sampana fifoazana avokoa no iantsoroka an'izay fikarakarana ny taratasy zay dia zay mba ilaina mba ho fantatra mialoha. Tahaka an'izany koa ny batisa dia efa vonina amin'izany avokoa zay taratasy zay. Ny taniketsa miditra ambiroa raha riva mba miroso aloha kely zany nareo taniketsa miditra ambiroa raha riva. Sampana vondrona fototra laika mijanona mivory rehefa mirava tahaka izany koa ny dorkasy fivoriam-be mijanona ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa dia ao anatin'izay mpiasa amin'ny fahasalamana zay dia antsoina ireo katekomenina izay nirotsaka ao anatin'izany fikambanana izany. Vokovoko manga raha riva fivoriana sy fitazapana amin'ny 3 ora. Ny fikambanan'ny diakonina sy loholona fitazapana ihany koa raha riva amin'ny 4 arak'izay efa filazana nalefa tamintsika tsirairay avy dia mahereza indrindra ary dia mahazo toa mba hiatrika andreny fitazapana ireny isika diakonina fa ilaitsika mampahery atsika ireny. Amin'ny lahady Pentekosta dia tsy misy aloha ny fianarana sekoly alahady satria hiditra amin'ny 7 ny fiangonana. Ny valopy efa nozaraina tamintsika dia mampahery atsika. Tahaka an'izany koa ny vokatra dia manentana atsika mba hanome vokatra araka ny fafanaontsika rehefa Pentekosta. Amin'ity izy ry havana tena tsorona amintsika hoe araka ny fanambarako tena mavesabesatra ny volan'ny fiangonana miala amin'ny fandehanantsika mitsangatsangana kanefa dia fitiavana avokoa nanaovantsika an'izany ho voninahitra Andriamanitra satria dia atao mazava amintsika tsara satria raha nyresaka izay zao maly karakara fiara izay dia tena atao aorianany nisy trangan-javatra dia raha antsika nalala tamin'ireny loza tamin'ny niatra tamin'ny mpianatra maro reny dia sarotiny be mihitsy zao ny mpitatitra amin'ny resaka fanaovana spesiala zany, indrindra zany ny fikambanana mpitatitra. Dia sahana atao fotsiny zao maly hoe zareo zany rehefa mivoaka dia mandoa 100 000 francs autorisation, 125 000 francs ohatrany hoe assurance. Dia nefa ireo vola ireo tsisy miverina, zany hoe 225 000 francs zany vola efa amboniny izay ho frais
alain'ilay mpitatitra. Tenenina amintsika mazava zany satria sotsika mba misy fiara mba hoe afaka manome fiara tsisy an'izany, tsisy autorisation sy assurance izany, mba analefahana ny sarandalana. Satria rehefa nykôtikôtiana teo zao le izy pré an'olona ray tsy latsaky ny 12 500 francs. Zay zany no aloha ho amin'ny olona ray. Dia tiany mba hiangavianantsika apetraka amin'ny fahendrentsika. Raha ohatra re mba mananjanaka tsika ka mbola azotsika ampifony izy, azotsika ataotsika eo amin'loana eo izy, dia aleo izy mba ampifotsika, mba miafika eo tsika fa tsy hoe angalako toerana ray izy. Rehefa maka toerana izy dia efa 12 500 francs zay fara fa keliny. Zay ny tena mba hiangaviana tena atao hoe mitalao amintsika. Raha le fiteny hoe tena milela-paladia amintsika mba tena hoentina amin'ny fahendrena zany zay zavatra izay, satria dia tena mavesatra le izy zay le teny ankonareo zay hoe 12 500 francs ny olona ray. Dia apetraka amin'ny fahendrentsika izay zavatra. Rehefa misoratra anaranao zany tsika manomboka ararivo tsika vao misoratra anaranao dia soratana mihitsy ny anarana, dia misy ticket alainareo ao dia iny ticket iny tehirizo tsara iny. Efa teneniko teto fa iny ticket iny no entina miditra amin'ny fiara, dia entina rehefa miverina koa savaina foana iny. Savaina foana iny fa misy manaroatra ndray mantsy hitantsika ihany fa misy le fitenenana hoe teny maro tsy ilozanota fa any Ambohidratrimo koa tsy ilozanadala. Dia rehefa mody sika ho tafatsofoka ao izy, dia ny anahirana ny adala no tafody aty fa isika endry any no tafajanona any, isika endry aty tafajanona any. Dia izay mba hiangaviana amintsika tehirizo tsara zay ticket izay rehefa azotsika fa aza ririna fotsiny, fa izay no savaina eo ampidirana sy rehefa mody isika. Mbola isany moa anazava mikasika ny fandehan'ny fitsangatsanganana any rehefa avy eo, fa izay ihany no anjarako amin'izay. Ny mahakasika ny W ny fiangonana dia ity efa mikarakara mafy mihitsy izahay satria dia efa ezahana rehefa izay mihitsy moa zany no efa ao an-tsaina hoe ho atao palissandre avokoa ny W ny fiangonana. Dia efa mijery olona izahay rehefa isaorana ny tompo moa entina mbavaka zany olona izany, satria dia efa misy olona amatsy an'izay palissandre zay ho an'ny fiangonana. Dia hoentintsika mbavaka izy, dia hoentintsika mbavaka ihany koa ny fanatanterahana ny W ny fiangonana. Ny fiofanana amin'ny batisa pentekosta dia amin'ny sabotsy amin'ny 3:30. Dia mbola mampatsiahy antsika ihany rehefa misy kahie famangina zay ao amin'ny mpiasam-piangonana ao, satria mbola maro ny tsy mahalala. Raha misy tsika te ho vanginy ray aman-dreny mpitandrina hoe tsy salama na eny amin'ny hopitaly, dia manoratra ao amin'ilay kahie ao isika. Dia izahay no mijery an'io kahie io dia tonga izahay mamangy anareo. Manomboka raha hariva ny herinandro masina, herinandro ny fanahy masina amin'ny 9 no fanombohan'izay. Dia manentana antsika mba ho tonga maro amin'izany herinandro fanahy masina zany. Ohatra tsy dia mazatra antsika loatra mantsy le manomboka lahady le izy, nefa entanintsika amin'ny izany aza manao hoe efa tamin'ny maraina ve mivavaka dia mbola hivavaka koa androany hariva. Fa raha mba ataon'Andriamanitra moa ianao hoe za ve efa nitahy anao tamin'ny maraina dia mbola tahiko koa ianao androany hariva, dia aleontsika mba miara-miombona rehefa tonga amin'izany herinandro fanahy masina izany. Noho ny faheritaona ny fanamasinana ny fanambadianay, manolotra vola 50,000 ariary, anaovana W 25,000 ariary, Tsangam-bato 25,000 ariary, mangataka vavaka. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara ny fanamasinana ny fanambadianay, ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Mbola ho arabaina rehefa avy eo io mpanambady io. Manolotra vola 90,000 ariary, ho andray aman-dreny mpitandrina 30,000 ariary, Taniketsa 30,000 ariary, 15,000 ariary, Tsangam-bato 15,000 ariary, W. Mendrim-piterahana sy omem-boninahitra ianao ry Tompo Jesoa. Raha izaho sy ny ankona kosa dia anompo an Jehova izahay. Manolotra vola 150,000 ariary, mpitandrina 30,000 ariary,
Mpitandrina amin'ny zatra raha 20 000 ariary, tablio 100 000 ariary. Tahaka an'izao zany fandaminana aorian'izao fitenenako izao dia isanao fanentanana manaraka eo amin'izay fitsangatsangana zay ihany dia aorianan'izay ny AFF manao tatitra dia aorianan'izay fiarabana mpanambady. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia mbola manantitra ny fiarabana efa natao teo aloha ary miaraba manokana ihany koa ny sampana lehilahy kristianina ho aminareo tokoa ny fanan'Andriamanitra teo lehilahy mahery ianareo. Dia araka ny voalaza teo ny fanazavana ny fitsangatsanganana amin'ny herin'ny rapitso no anjara fitenenako solotena ny firaisan'ny sampana. Manomboka rahariva amin'ny soratra anarana dia eto no hazavaina tsara. Misy kazikazy be da be le fisoratana anarana fa aza mikiropaka mihitsy manoratra ao sao dia mandiso zavatra dia hifanometsiny sika. Soratana hatramin'ny ankizy dia soraty hatramin'ilay hoe zao menu commandinay ho azavaiko eo le sakafo. Misy sakafo karazany 4 dia ao amin'ilay fiara iombonana na ao amin'ilay fiara manokana. Fa sakafo isan'olona mihitsy no asitsy croix. Isaky ny olona mihitsy rehefa misakafo izy. Zay no mariana kely amin'iny. Tsy ohatra ny isan'andro. Tsy ohatra ny isan'andro fa mila misy atsipriany kely ao. Dia ny sakafo vary sy laoka no azavaiko. Karazany 4. Ny diakona sy ny lehilahy kristianina no miandraikitra azy. Ny henan-kisosianana anandrano avy any Analavory. Sao dia mieritreritra ianao hoe anandrano-niza. Avy any Analavory io. Azo antoka ny fahadiovany 3 ariary. Ny trondron-dranomasina io. Tsy ohatra ny fahandro isan'andro 3 ariary. Ondry 3 ariary. Ary gisa isan'Ambatondrazaka 4 ariary. Zay ny sakafo. Fa raha vary fotsiny ozy izy, misy ny sasany vary fotsiny 500 ariary. Dia manao zay mety mihitsy ny fiangonana fa dia asakasaka ao aloha. Raha mbola izy 4 ihany ianao aty an-tanàna efa natao zay eo amin'ny hozakany tsirairay eo. Zay ny vary sy laoka. Zay ny vary sy laoka. Misy trano sale lava be zay any dekona dia ampy sakafo hoanantsika tsara zay. Fa mitondra vilia sotro, mitondra fitaovam-pihinanana fa tsy miantoka ny very zahay. Ny faharoa ny tsakitsaky ataon'ny sampana sy fikambanana. Dia ho tonongola izy fa tsy ho tonongola ilay sampana. Ho tonongola ny zavatra miandry antsika any mba hiomanantsika. Misy brochety any, misy grillade any, misy sambosa sy nem any, katsaka sonjo coco hony any, dia misy kafe sy mofo. Dia misy lasopy sy composé ho an'ny ankizy, misy godrogodro, dia misy sandwich ihany koa, dia misy yaourt sy gâteau, misy ovy frity, dia misy pao, misy pizza, dia misy jus. Misy jus any, dia misy desera ihany koa. Hatramin'ny desera zany efa ho hitanao any ny voankazo. Zay ny amin'iny. Dia ny kilalao iomanantsika ihany koa, sady milalao mihinan-kanina. Ny torakakapoka, misy azakazaka ao anaty gony ihany koa, dia misy jony tavoangy. Fa le jony tena izy idinay ny rano. Fa tsy makany an'le rano ianao, fa jony tavoangy no atao. Dia misy pétanque any, misy basket sy fanorona hony any, misy quiz public hony any, misy échec hony any, dia misy karaoké hony any, misy zombo any, dia misy 3D. Amin'ny 3D hony misy any. Efa efitra atokana ao amin'izany, sao dia ozy nareo ina koa ny 3D plénière zany. Dia ny fanamariana. Rehefa misoratra anarana antsika tsy midika hoe izay misoratra voalohany mahazo sakafo voalohany. Fa ny fanamariana tompoko any nizingiziny dekona mihitsy omaly. Fa zay tonga aloha ny servena meloa.
tongeny ianao dia efa misokatra ny tsenany salema ianao no andrasana fa ray commande vary sy laoka ianao ray commande vary sy laoka ianao zay tonga alohan'ny servina satria voafetra ihany sakafo omanina voafetra ihany ny sakafo omanina so dia ifanometsiny hoe zay fa nisoratra tany an-salema voalohany indrindra aiza ny sakafonay fa ianao mieritrehitra amin'ny 12 vaka vary sy laoka dia vary tamin'ny 12 sasany tapitra dia mialatsiny indrindra so dia ifanometsiny hoe le salema vaovao mikarakara zavatra kay tsy masaka tsara io fa ianao no andrasana masaka tsara io dia nataontsika voninahitra Andriamanitra satria nitsangambato no eritreretintsika amin'izany tsangambato ny tanjontsika amin'izany dia mba maniraka anao amadibadika baiboly ihany sady ho eritreretinao ihany any amin'ny epistily ihany dia misy an'ity tenin'Andriamanitra ity hoe zay mahalala anao soa nefa tsy manao eloko ao azy zany man'Andriamanitra ny voninahitra dia efa misaotra antsika sahady amin'ny fandraisana andraikitra sotra tompo. dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva ary miaraba manokana ny sampana lehilahy kristianina na tratra ny alaadiny tondranam-bavaka azy ireo dia ho lehilahy mahery tokoa ny tsy ny lehilahy kristianina ihany fa ny lehilahy rehetra eto salema vaovao mba ho lehilahy matahotra an'Andriamanitra lehilahy mahery hitaona ny ankohonany ho an'i Jesosy toy izao ny tatitra tafika masina nataon'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ny 20 marsa hatramin'ny 3 avril tany amin'ny FJKM Masoabe Fianaratsoa. Niainga izahay ny Paska hariva tamin'ny 10 ora ary tonga tany Fianaratsoa tamin'ny 4 maraina. Niainga teo indray izahay tamin'ny 7 maraina tonga tany amin'ny FJKM Masoabe Philadelphia tamin'ny 7 ora sasany maraina. 17 kilometatra mialo eo Fianaratsoa lalatany ny elanelan'ny Masoabe sy Fianaratsoa. 20 menada mianaka no nanatanteraka ny asa fitoriana tany Masoabe ka ny 20 mpiandry ary ny 20 tampana vokivoko manga sy rantsana fanantenana. Efa 47 taona ny fiangonana 47 taona ny fiangonana Masoabe Philadelphia fa tsy misy fiovana firy fa sady kely ny fiangonana no maloto ary ny sampana mpanazava stily na dia efa zany 47 taona izany mbola tsy misy ao amin'ny fiangonana. Fitetezana tokantrano sy fitoriana kalamanjana no nanatanterahana ny asa fitoriana tany amin'ny faritra Masoabe ka ny talata tolakandro izay teo amin'ny commune no nanao fitoriana kalamanjana. Ny alarobia tany amin'ny tsena, ny alakamisy tany amin'ny Marovitsika izay 4 kilometatra miala eo Masoabe ary ny zoma teo amin'ny stationnement. Faritra valo no nanaovana izany asa fitoriana filazantsara izany ka tokantrano 320 no voatsidika olona 220 no naharezany filazantsara izany. Ny fivarotana toka gasy sy ny fivarotana paraky gasy no fiainan'ny olona ao Masoabe. Eny fa hatramin'ny birao-piangonana ary dia manao grossiste amin'izany fivarota-toka izany. Tokantrano maso ny akamaroan'ny fiaina tokantranon'ny olona any Masoabe. Tamin'ireo tokantrano 320 voatsidika, tokantrano 13 fotsiny no mba vita mariazy.
ny sasany ary moa tsy misoratra ara-panjakana akory ka maro ny vehivavy mitondra fahoriana satria ilaozan'ny lehilahy, ilaozan'ny vadiny izy. Tsy lahara-pahamehana ho an'ny olona koa ny fividianana baiboly sy ny fihirana. Manoloana izany ry havana, manoloana izany tatitra fo izany. Tsy mora tokoa, tsy mora ny asa, ny andry, ny AFF tany Mahasoabe. Tsy mora ny mamboly finoana tamin'ireo vahoaka tao Mahasoabe. Fa raha nambara ny filazantsara, ny toriana ny filazantsara, dia misy ny nandray, fa misy ny mbola miziriziry, tsy te halala, tsy nandray an Jesosy. Ny zavatra tena nisongadina tamin'izao asa fitoriana, filazantsara no tanterana tany Mahasoabe izao dia nisy lehilahy iray vano amby 30 taona. Tratra ny ozin-drazana ny filazandry zareo azy, fa tapitra ringana ny fianakaviany. Ny rainy nefa ny katekista, ny anabaviny mpitoroteny, ny rahalahiny, ny zanatra lahiny vao maty tamin'ny heritaona menada, maty daholo. Malemy, olona matanjaka ohatrantsika izao, fa malemy ho azy eo dia mitarika amin'ny fahafatesana. Dia lehilahy ray io vao amby 30 taona io sisa, izay anabaviny mitaiza azy eo, mikarakara azy eo. Lery zareo zany efa mivavaka, tsy nanompo sampy izy, fa tena hoe mivavaka. Malemy eo am-pandriana, nanana bekia izany lehilahy zany, fa mbola nisy naka indray ilay bekiany dia tsy afaka nitsangana teo am-pandriana intsony. Fa rehefa nandalo ny mpitory filazantsara, niesana izy dia nisaorana n'Andriamanitra. Ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy taminy ry havana, na dia nalemy teo am-pandriana tsy afaka nitsangana ary rehefa tonga ny alakamisy, satria nanomboka niesana izy ny talata, larobia, alakamisy naseho an Jesosy ny voninahiny. Fa afaka nikisakisaka izy dia nandohalika, navita nandohalika ny vavaka. Zava-dehibe loatra izany, naseho an'Andriamanitra tamin'izany mpanompony izany, ary angatahana amintsika rehetra mba hitondram-bavaka izany mpanompon'Andriamanitra izany. Izy sy ny anabaviny rery sisa, ny ankohona, ny fianakaviana manontolo efa maty daholo. Misy anankiray koa, io indray mbola zaza, na dia zaza ary dia mbola nalemy indray koa, mitovy ihany ny fisehoan'ny aretindry zareo. Malemy, tsy afaka mitsangana intsony. Dia ny zanatra vavin'io zaza io ihany koa mbola malemy tahaka azy. Dia rehefa ao anatin'izany aretina izany dia mirona any amin'ny fanompo-tsampy ny ray aman-dreny, mihazakazaka mitady fanasitranana, kanefa resy lahatra ihany taty aoriana fa tsy mahasitrana ny fanompo-tsampy. Dia talohany natongavany AFF tany dia efa nariny ny ody izay nitsaboana an'ilay zaza. Nariny ny ody izay nitsaboana an'ilay zaza. Ary rehefa nandalo koa ny mpitory filazantsara, dia efa mivoady tamin'Andriamanitra izy fa tsy tsaboana any amin'ny mpimaso-tsony ny zanany, fa ho an'i Jesosy. Napetraka tamin'ny mpitandrina sy ny mpiandro moa any atoerana ny fanohizana ny asa ho an'ireo marary ireo. Fa tena mafy, mijaly, marary ny olona any amin'ny Mahasoabe sy ny manodidina. Ny zoma dia nanao randonnée ny rantsana fanantenana sy ny sampana vokimanga. Ny zara ny tenin'Andriamanitra ary ny zavatra nahafinaritra. Dia nisy fahasahiana tokoa tamin'izany sampana vokimanga sy ny rantsana fanantenana izany, fa samy mitsofoka any anaty bara. Ny zara ny tenin'Andriamanitra nanambara tamin'ireo mpivarotra fa ratsy ny zava-mahadomelina. Ny zoma hariva moa, zoma alina, dia nisy ny alim-bavaka lehibe no tanterahan'ny AFF
miaraka tamin'ny fokofoko manga. Maro ny fitoriana no zaraina tao anatin'izany alim-bavaka izany. Nisy ny film izay tantaran'i Jesosy. Nisy ny fampianarana maro samihafa tao ny vavaka sy ny fandinihan-tena, tao koa ny fizarana baiboly sy ny firana, fizarana fitafiana izay noentin'ny AFF ary ny maro samihafa. Ny sabotsy hariva moa dia seho atsehatra nataon'ny rantsana fanantenana sy ny sampana fokofoko manga koa ho fitaomana ny olona ho an'i Jesosy. Ary ny alahady 3 avrila no faranana tamin'ny fanompoam-pivavahana lehibe na rahana asa sy fampaherezana ny tafika masina. Ny fitoriana filazantsara nataon'ny AFF tany Masoabe sy ny manodidina no tapitra tamin'ny 3 avrila iny. Fa ny fitoriana filazantsara ry havana tsy maintsy toriana foana ny filazantsara raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Mbola angatahana antsika rehetra koa mba sahitory filazantsara na eo anivon'ny ankohonantsika, na eo anivon'ny fianakaviantsika, na eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Torino filazantsara, azazomina ho anao irery ilay filazantsara. Fa misy olona tiany Jesosy mbola ho vonjena, miandry anao, miandry antsika rehetra. Koa fiainay tsy hisaotra an'Andriamanitra manoloana izany asa lehibe izay vita tamin'ny 3 avrila 2024. Misaotra antsika mpiatafika koa nanaiky ho fitaovana, nanaiky ho fantsona napita ny avatry ny filazantsara tany amin'ny faritry Masoabe sy ny manodidina. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina, misaotra ny birao-piangonana, misaotra antsika fiangonana manontolo naniraka ny AFF. Izay hiraka ihany, fa isika fiangonana manontolo no nitory filazantsara tany amin'ny FJKM Masoabe, Philadelphia sy ny manodidina. Misaotra ny ankohonan'ny mpiantafika koa nanaiky ho irery nandritra ny herinandro nahafahan'ny mpitory filazantsara nanao ny asa. Ary farany, misaotra antsika rehetra nanoana izany asa masina, nanoana ny asa masina izay nitanterahan'ny AFF izany. Tao ny nanoana vary, nanomeny rano, indrindra ny famerenana valopy, ny fanafody sy ny maro samihafa. Andriamanitra manakare-pahasoavana ampitombo ny fitahiana ho anareo ary hanonitra ny laninareo rehetra fanohanana ny AFF tamin'izany asa masina no tanterahana izany. Fa ho Jesosy aminao. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny soa nataonao dia mampahery antsika mandrakariva ary atsiaro am-bavaka ny vohitra sy tanàna Masoabe fa mila vavaka avy amintsika izany mba tsy ho very maina ny tenina fafy fa hitombo any am-pon'ny olona izay namafazana izany teny izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Eny ary dia misaotra antsika isika ary dia misaotra ny sapanasa fitoriana filazantsara tamin'izay tafika masina nataony izay. Tsara ho fantatsika ihany fa io toerana any Masoabe io ny fiangonana any dia le pasteur Zadraraha teto, pasteur Baby. Zay no pasteur any amin'io FJKM Masoabe io. Fa irosika amin'ny fiarabana reto mpanambady vao ireto satria dia Masoabe ho anazy mivady koa ny arabaina rehefa vita ny fanamasinam-panambadiana tahaka an'izao.
miangavy ianareo mba hiakatra ty zay andria miatandrianina mami Jianisy Ramatoa Vololonapanga Michel. Panambasintam-panambadiana izay nitanterahana teto amin'ny fiangonantsika tamin'ny sabotsy 13 aprily lasa teo. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay noho ny amin'ireto mpanomponao ireto, izay nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany teto amin'ny tempolinao masina. Mankasitraka noho ny fanampianao tamin'ny fikarakarana rehetra, ka nahatotozy izany hatsakany sy andavany. Ankehitriny Tompo dia fifaliana ho an'ny fiangonana, no miara-miompim-pifaliana amin'izy ireo noho izany. Ny angatanay aminao dia nitehirizanao azy ireo eo ambany fahasoavanao, ianao Tompo izay efa nanolorany ny fiainany, nanankinana izany tokantrano izany, no mbola angatanay toetra feno amin'ny tokantrano izy ireo, omeo azy ireo ny fifankatiavana maharitra. Aoka ilay fitiavanao Jesosy Kristy no ampitoeranao amin'izy ireo mandrakariva. Ny fiadananao Jesosy no angatanay ho amin'izy ireo mandrakariva, ka natojo zavatsarotra izy ireo, natojo fifaliana, dia ianao hatrano itokiny sy andavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nanorina fanambadiana angatanay izany vavaka izany. Amin'izao nahavitany fanamasinana ny fanambadianareo izao ry vady, dia misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra eo anatrehan'izany, ary indray tokoa ny fiangonana faly ary miaraba anareo anoho ny fahavitany izany. Jesosy Kristy no nanorana fanambadiana. Teo anatrehany no nanatanterahanareo ireo fanekena izay nataonareo tao anaty fanamasinana fanambadiana. Dia ny tenay dia hoe mahorena tokantrano, Andriamanitra ny ampitoetra ny fitiavany ao amin'ny tokantranonareo, ary amianareo izay rehetra irinareo sy angatahanareo. Dia momba anareo hatrany Tompo, ary ny fiadanany ho ao aminareo mandrakariva. Manaraka izany, araka ny fanao fiangonana, dia manolotra baiboly ho anareo. Ny fanarian'ny fiangonana dia ny amakinareo izany tenin'Andriamanitra izany, satria ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ihany no ahitantsika fiainana amaha-kristianina antsika. Dia manolotra izany amin'ny anaran'ny Tompo, ary miaraba anareo tena fiangonana izany. Ia dia ao anatin'ny rakom-pahasoavana no hira ny atoko-pihira Taniketsa.
Andeha hivavaka isika ho an'ireo nanolotra arak-pisaorana. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, endre ny fitiavanao anay izay tsy takatry ny sainay, nomenao anay ny zavatra rehetra dia izay tsy tsapanay, dia ao koa ireo zavatra tsapanay nefa toa kely aminay, toa tsy zava-dehibe aminay, nefa tena tsy voavidinay vola aman-karena izany. Mankasitraka Tompo, noho ny hery sy ny tanjaka fahasalamana nomenao anay tsirairay avy. Misaotra anao noho ny amin'ireo mpanomponao izay nandray fahasoavana teo anatrehanao. Misaotra satria tsy fohy fa mahavontsy ny tananao, ary izahay mpanomponao dia tsy diso anjara amin'izany fahasoavanao izany, fa omenao anay mamaim-pona tokoa ny zavatra rehetra araka ny teninao. Tao Tompo ireo mpanomponao izay nahatratra ny faheritaonany ny fanambadiany. Tao koa ireo nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany. Tao ireo nandray fahasoavana sy fitahiana teo anatrehanao ka mahatsiaro, ary tsy mety raha tsy misaotra anao. Misaotra Tompo noho izany rehetra izany. Ny angatahana aminao Tompo dia nitehirizanao azy iray mandrakariva eo ambany fahasoavanao. Ianao no ampijoro azy hatrany amin'ny finoana sy ny fanantenana, ary aoka izy mba haharitra mandrakariva amin'ny fanomponanao, hitondra ny fiainana eo am-pelatananao mandrakariva, satria raha misaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona na inona. Fa mivavaka aminao koa izahay ho an'ny fiangonanao, ho an'ny kristianina rehetra eto amin'izao fiangonana izao. Ianao Jesoa no androtsaka amin'ny fahasoavanao sy ny fitahianao izay ampy mizara ho anay tsirairay avy. Dia jereo manokana ny mpanomponao izay tojo olana, tojo aretina, izay hiara-ny fangiriforiana. Tompo, ho any amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, dia kinona fiainao am-pelatananao Tompo, ny fiainanay manontolo, ny hoavinay, ary ny angatanay aminao dia aoka izay ajoro hatrany ho tena mpanomponao tokoa. Ary tsy izao fiainana izao ihany Tompo no aoka hanantenanay anao, fa ny fiainana rahatr' izay koa dia ny fiainana mandrakizay ao aminao, satria mahantra indrindra izahay raha ny fiainana ankehitriny ihany no hanantenanay anao. Dia mino izay fa izay tsy voatoa ny fahafanay aza dia omena ho anay izany, satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, ary Tompo ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Izao dia andehana avy amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, tsaroa fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.